Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany, kanefa izay olona rehetra manana fahazarana ratsy ka mbola mifikitra sy tsy mahafoy izany dia tsy maintsy ho tratry ny tampoka tsy hampozina indray androany, satria ireny fahazarana ratsy izay notezainy ireny ihany no hamotika ny fiainany. Averina indray ary tsarovo mandrakariva fa izay fahazarana ratsy tsy potehitsika dieny izao dia hamotika antsika aoriana kely ao. Anio ary dia maniry ianao anaiky andray sy iainy tsara ny feon'ny fanahy masina izay tsy mitsahatra mibitsika aminao Jesosy. Nomeny ianao mantsy ny fanahy masina mba hanoro lalana sy hanova ny fiainan-dratsinao, ny fiainan-dratsiko. Tsy manery izy fa tena iriny kosa ny ahitantsika ho mpankatoa azy, hiova fo, hanana fitondrantena vaovao, hanana toetra sy fisainana mihatsara hatrany. Tsaroa fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina 1:2, 9:5 sy ny 6. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Feon'ny Kalvari. Sarang kiluga, jivichu
fanantenana. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. ankasitrahana mandrakariva ny fanarahano tsy tapaka izao fandarana izao miaraba mirarisoa ary maniry indrindra ny aretanao hatramin'ny farany iaino izao fandarana izao dia namanao lantormisa joely no mitafa aminao a namana naridiana no eo amin'ny lafin'ny teknika amin'ity anio ity indray a dia mbola toy ny resaka nataontsika teo aloha no horesahana zany a dia tsino zany fa ny fifandraisana eo amin'ny samy tanora fifandraisana ny tanora sy ny ray aman-dreny a ary ny fifandraisana eo amin'ny manodidina zay tsy tokony ho adinoana mandrakariva fa antony fandrosoana antony fivelarana antony fisokafana eo amin'ny fiainana izany ary antony mampandroso ihany koa ny fampiroboroboana sy ny fampivelarana izay fifandraisana izay koa amin'ity anio ity dia hijeritsika hoe ao anatin'izany fifandraisana izany matetika misy ny tsy fitovian-kevitra misy ny fahasamihafan'ny fomba fijery ary misy ny atao hoe fahadisoana eo amin'ny hevitra izay avoaka na fahadisoana eo amin'ny fiheverana. Matetika mitranga ny olana satria ny anankiray izay mihevitra azy ho marina dia avy hatrany dia manome tsiny ilay olona izay heveriny ho diso. Voalohany aloha ninonina fahadisoana olona anankiray dia tsy tsara raha ianao izay mieritreritra ho marina no mametraka ny tenanao ho mari-pandrefesana ahafahanao mandrify ny tsy fahamarinana ny olona anankiray. Fa na ianao koa aza dia tadidio tsara fa tsy tanteraka ary manana ny fahadisoana sy ny fahalemena ao ianao. Koa raha izay no mitranga dia zavatra tsotra no tokony ifampiresahana sy ifampitenenana. Raha ohatra zany ka manao fahadisoana na misy tsy fitezany teny na zavatra ataon'ny olona anankiray dia tsara ianao mampiseho azy ny tsy mety sy ny tsy mampitombona amin'ny heviny amin'ny alalan'ny teny na fihezan-teny mampieritreritra azy na mametraka fanontaniana izay hivirany izay tokony atao na ahatonga azy anontany izay tokony atao. Izany hoe tsy fitsarana no ataonao fa miresaka mampieritreritra azy amin'ny alalan'ny teny na fihezan-teny ahatonga azy ho tonga saina. Ka ao anatin'izany dia tsy hitratrevatreva mihitsy ianao miresaka an'izany aminy hoe tsy mety ny izany hevitra ho zany fa amin'ny fomba tsotra amin'ny fotony no ilazanao azy ary milaza mazava tsara aminy ny hevitry ny tena indrindraindrindra rehefa manontany le olona anankiray. Raha ohatra zany ka manontany anao le olona izay neverinao hoe tsy mety ilay nataony dia azonao atao tsara ny milaza ny hevitrao ny fahitanao azy. Raha ny hevitro raha ny fahitako azy dia ohatr'izao na ohatr'izao ny tokony atao fa aoka tsy hanintsiny mihitsy hoe ny hevitrao zany de diso tsisy elana azy. Tadidio tsara fa ny hevitra rehetra aloha de tsy voatery hoe diso avokoa fa anjaranao fotsiny miaino
ilay hevitra ary anjaranao ny manoro ny mifanakalo hevitra amin'ilay olona everinao fa manana fahadisoana ka rehefa izay rehefa avy milaza tsara amin'ny hevitra ao ianao ny hevitry ny tenanao manokana indrindra raha manontany izy dia miara-mihevitra aminy izay mety ho vahaolany izay tsy voatery hoe hita avy hatrany fa ilaina anokanana fotoana manokana na iverimberenana ilay izy satria indraindray dia vahaolana sarotra ilay izy dia ianao zany soso-kevitra fotsiny ataonao fitarihana miara-mihevitra aminy izay mety ho vahaolana izany hoe satria ilay olona anankiray ilay namanao na sandrinao zokinao na indrindraindrindra na ray aman-drenao na zanakao no manana olana dia izy mahafantatra n'ilay olana izy miaina n'ilay olana dia anjaranao miara-mihevitra amin'ny fotsiny fa tsy anjaranao no manolotra vahaolana satria misy fotoana izay everiny hoe tsy vahaolana avy aminy zany fa vahaolana avy aminao ka tsy anatanteraka izany izy koa mino sy matoky izahay fa anao anatanteraka izany fiaraha-mihevitra vahaolana zany ianareo dia isy mandrakariva ny firindrana ara-piarahamonina miainga ho tokantrano makeny amin'ny fiarahamonina isan-karazany na trany ampianarana na treny an-dalambe na izanaiza misy ianao dia aoka mba hipetraka mandrakariva izay hoe fiarahana mikatsaka ny vahaolana ilaina mba ho fampandrosoana ny tsirairay hampandroso ny tsirairay hampandroso ny fiarahamonina ary hampandroso ny manodidina ihany koa dia antenaina fa tsoraraka an-tany zany fifampiresahana zany fa mba samy ahay mamakafaka andinika ary andrefanapahakevitra ny tsirairay ho fampandrosoana zany fomba fifandraisana sy fifampiresahana izany faiza miaina mampilamin-tsaina izay indray no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray Groupe IVA fanantinana mewanani fanai yasanuvani funai itarikanai uvununidai amini fiavina yanavirainunanendi tuluri fusaina endi yanonu yaru
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana. ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra manolotra ny arahaba ho anao indray ny namanao Stefan Razavy ary manasanao toy ny mahazatra manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany fa manana olazaina aminao indray ny tompo androany fa melohany rehetra dia araka nonika ny lohantsika isika ivavaka. Ray tsara tianay mandrakariva mahafantatra fa manakolazaina aminay ianao tehiresaka aminay ianao ary satria tianao izahay dia omenao ny torohevitra ilaina rehetra eo amin'ny andavanandrom-piainanay ifonana aminao ny tsy fanarahanay ireny torohevitra ireny fa ankehitriny kosa angatahanay ny fanahinao mba hanome anay fifantohana dia ny fanahinao koa hanokatra ny fonay mba hitoerany ny teninao ary rehefa naveranao ny elokay rehefa nomenao ny fanahinao izay dia teteny izay tompo amin'ny mitenena fa vonina ianao anao izay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy ny mahazatra trany koa no amakitsika ny tokisendiny rehetra izay voalaza ao anatin'izao fandaharana izao. Ny amin'ny ran'i Jesosy no olazainy n'Andriamanitra amintsika androany. Ny ran'i Jesosy izay mahery hamafa ny fahadisoanao rehetra ary mahery hamitrana indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ray. Noho ny tsy nanarahan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra izay nofeheziny sy nampahafantariny ao amin'ny teny folo nomeny antsika etsy an-daniny sy noho ny ainona ary nanikena ny tolo-kevitry satana etsy ankilany dia tapaka ary simba ny fifandraisana ny rindra teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Nisy elanelana sy efitra nampisaraka ny olona sy Andriamanitra. Mandra-pahatonga an'i Jesosy nanaiky ampitiavana ny andatsaka ny rany mba azahoana mamafa ny adisoko sy ny fahadisoanao tsy hoe ho anatren'Andriamanitra intsony ary merenana amin'ny laoniny indray ny fifandraisana izay tapaka araka ny voalaza teo. Koa satria masina tahaka azy ihany ny sitrapon'Andriamanitra natao tsinitsinina dia izay manana fahamasinana mitovy lenta aminy ihany koa no afaka mandoa sy manonitra ny sanda takiny ny adisoana nataoko sy nataonao. Averiko indray koa satria masina tahaka azy ihany ny sitrapon'Andriamanitra izay natao tsinitsinina dia izay olona manana fahamasinana mitovy amin'Andriamanitra sy ny sitraponina natao tsinitsinina ihany no afaka mandoa sy manonitra ny sanda takiny ny adisoana nataoko sy nataonao. Tsy misy afa-tsy Jesosy anefa no masina tahaka an'Andriamanitra ray. Ary izany tsy nazahoan'ny anjely namonjy atsika. Koa dia izany no antony nalorany tena handoa ny sanda ny fahadisoky sy ny anao. Fahafatesana no sazy ho an'izay rehetra tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia niaran'izany sazy izany avokoa taranak'olombelona rehetra noho izy ireo tsy mahay ary tsy mahavita raha amin'ny herin'ny tenany ihany hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy ndriko tsara raha amin'ny herin'ny tenantsika samy irery dia tsy ho haitsika sady tsy ho vitantsika ny anaraka izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy na inona koa azon'ny olombelona atao mba hisoroana io sazy io
arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia 2:2 bokyny Jeremia 2:2 manao hoe fa na de misasa sira azo azy ianao ka makalavelona betsaka anadiovana anao ny elikao de mbola voasoratra eo anatrehako ihany hoy Jehovah Tompo. Ny ranombala sy ny rano silà koa nefa tsy mahaisotra ny ota izany no lazainy ny bokyny Hebreo 10:14 Hebreo 10:14 ny ranombala sy ny rano silà tsy mahaisotra ny ota tsy misy mihitsy amin'ny mahaolona vahaolana mikasika ny ota sy ny fahafatesana azotsika olombelona atolotra. Tsy mbola nisy hatramin'izay nahataniny tany manam-pahaizana na filôzôfa afaka nilaza fa nahita fanefitra ny am'ireo zavatra roa ireo, voalohany ny ota sy ny fahafatesana. Lay tokosendiny anakonovakitsika teo dia afaka milaza mihitsy fa na misasa sira azo moa ny ilazany azy eto. Fa raha am'izao andro moderna izao ngamba dia azo tenena hoe na savony faran'izay mahery tahaky ninona aza no isasanao ary na nolotra ranombola sy rano silà be de be 4 litra azy ianao tsy afaka ny otanao zany ary tsy afaka ny fahadisoanao ianatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka anao tsy ho faty koa izany. Fantatry ilay Andriamanitra namorona asy ianao tsara izany fa tsisy ninona azonao atao mba hanonerana ny fahadisoana vitako sy vitanao. Koa de onena sy antra asy ianao Andriamanitra. Ary noho ny fitiavany ianao fatratra sy fitiavany ahy fatratra izay mantsy ny voalaza amin'ilay Jaona 7:20 efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izay tapany voalohany izay de adikan'ny dika teny ombonana manao hoe fa tian'Andriamanitra loatra tia ny fatratra izao tontolo izao. Izay ny mahatonga antsika teny hoe noho ny fitiavany ianao sy izaho fatratra de ny rahany zanany lahatokana. Izay Andriamanitra masina tahaka azy ihany koa. Ny rahany mba ho velona teto amin'ity tany misy antsika ity, toy ny mpanompo mahatoky eo amin'ny fanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Sy ho faty ka handatsaka ny rany teo amin'ny toeranao malemy mba havelona anao mandrakizay noho io fanoloran-tenany io. Io rahany io ihany no afaka manadio anao afaka amin'ny otanao rehetra. Izay ny voalaza ny raha teo ao amin'ny Jaona 1:7 ka ny tapany 2. Raha matoky sy marina isika ka miaiky ny fahotantsika de manadio antsika ny rahany ho afaka amin'ny otantsika rehetra. Io rahany io ihany raha manaiky ianao no ahadio ny fieritreretanao ho afaka amin'ny asa mitondra fahafatesana rehetra. Hebreo 7:7 no milaza izay 14. Hebreo 7:14. Io rahany io no manafaka anao amin'ny asan'ny tenanao mitondra fahafatesana. Ka mba tsy hanteranao tsony amin'ny asan'ny tenanao fa kosa amin'izay asa no tanterahan'i Jesosy ho anao irery ihany. Io rahany io no isankanana ny fandringanana sy ny loza tsy hiatra eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Tahak'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 12:13 sy ny 13. Exodosy 12:13 sy 13. Ary araka n'izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 12:12 de mbola io rahan Jesosy io ihany sy ny teny filazana an Jesosy no lalan-tokana azahoana mandresy an'i Satana sy ny ratsy. Ary farany de mbola io rahany io ihany no azoanao hitafy akanjo fotsy fitondran'ireo olona izay mitoetra eo anolohan'ny izay fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 7:13 ka hatramin'ny 15. Averina itondray zany fa ny rahan Jesosy manadio anao afaka amin'ny otanao rehetra. Ny rahan Jesosy manasa ny ati-doanao amin'ny fieritreretana ratsy rehetra izay manesika anao
hanao asa mitondra ho amin'ny fahafatesana ka tsy antehitra amin'ny rany Jesosy. Io rany io no anasany ianao dia anomezana ianao akanjo fotsy azonao mitoetra eo anatrehany. Eo amin'ny tantaran'ny antokom-pivavahana samy hafa izay misy eto ambonin'ny tany dia mbola tsy nisy mihitsy Andriamanitra na ko zanak'Andriamanitra nanaiky hiala tamin'ny toerany ka nidina ambany ho tahaka ny andevo sy nanaiky hovonoana teo amin'ny toeran'ny olona meloka izay nohariany ihany mba azahoany mamerina azy indray ho eo anatrehany mandrakizay. Tsy misy Andriamanitra manao izany afa-tsy ilay Jehovah Andriamanitra voalazany Baiboly ihany. Ny misy amin'ny Andriamanitra izao tontolo izao akoatra ny eo Andriamanitra ny Baiboly io dia ireo Andriamanitra mangataka zavatra na biby na olona atao sorona ho fampitonoana ny fahatezerana mba hampitony ny fahatezeran'ilay Andriamanitra no tsy fanaranao ny sitrapony dia angatahany ianao hanolotra zavatra be dehibe ho azy noho ny otafady nataon'ny olona iray ohatra na ko takalon'ny fitahiana iray izay tiana ho azo avy aminy. Fitiavantena izany fa ilay Andriamanitra ny Baiboly izy mihitsy no manolotra ny tenany. Ny fifandraisana tian'Andriamanitra ny Baiboly hisy eo aminy sy eo amin'ny olona noforoniny dia fifandraisana bakony ny fitiavana irery ihany. Tian'Andriamanitra raisy Jesosy tsy arak'izay eritreretinao mihitsy ary tsy mety ho takatry ny sainao izany fitiavana ianao izany. Tiany ho afaka amin'izay mamatotra anao rehetra ka tsy ahafahanao manompo azy amin'ny mpitiavana dia nahafoy ny toerana maha-Andriamanitra azy Jesosy ary nahafoy ny ainy mba hahavelona anao ao aminy. Fa hoy ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Zakaria 7:1 Zakaria 7:1 manao hoe ary amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranaka Davida sy ho an'ny mponinao Jerosalema hanafaka fahotana sy fahalotoana. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Ezekiel 4:7 Ezekiel 4:7 manao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny andro anadivo ako anao ho afaka amin'ny eloko ao rehetra dia ametrahako ponina ao amin'ny tanàna ary ahorona indray ny efarava. Tsy ny anadio ny otanao sy ny fahadosoanao ihany no fikasany Tompo fa ny hanavao ny fiainanao ho araka ny sitrapony koa. Izay indray ny androany ary fa dia mirary ianao mba hanaiky ho diovina amin'ny rany dia ho ampitafiny akanjo fotsy ianao dia andresy any Satanako ianao noho ny rany ary dia andova ny fiainana mandrakizay satria dieny izao dia hanome fiainam-baovao anao izy. Ny Tompo hatateraka izany amin'ny fiainanao mandra-piaona indray ary. Groupe Jude 25. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrai pas. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Reykjavik. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais
distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurai entre mes mains. Mais je ne pourrai jamais gagner mon éternité. Ça ne me suffirait pas, non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne suffit pas, non, ça ne suffit pas. Rien ne peut payer, non, rien ne peut payer. Adventist World Radio, the voice of hope. Ça ne me suffirait pas, non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne me suffirait pas, non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Fa 20 taona ny collège adventiste Soamanandrariny. ianao mainto milaly, mpianatra, mpiasa, nandalo teto amin'ny sekoly, nandray Jesosy matsiaro, ary sika rehetra tsy ankanavaka. Antsoina ianao ho tonga eto amin'ny sekoly ny alahady 5:12 amin'ny 2 ora sasany. Andao hifanentana ho fifanomezan-tanana natsarana ny sekoly. Tsarovy, fanasiny tany ny sekolitsika. Asa sy tontolo fiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Miarahaba amin'ny rehetra dia mankasitraka amin'ny fanarahana amin'ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny fifanantenana. Irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiarahana amin'ny ekipa ny radio AWR. Dia manasanao hankafia re. Nahoana moa no mamboly mba aleo tena ara-tsakafo isiany sakafo hohanina zany. Tanjonao anatin'ny fambolena ny ahavokatra fa tsy hoe mamboly dia tsy maninona na mahomby na tsy mahomby. Tahaka ny asa rehetra ny fambolena, fahombiazana no irina indrindra ao anatin'izany. Ka nisany antoky ny fahombiazan'ny voly ny fahafantaran'ny mpamboly ny fotoam-pambolena. Anio ary dia iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharana asa sy tontolo iainana erahana amin'ny zareo ao amin'ny departemanta amin'ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana adventista amin'ny tandrina andro 7 fatra Ranomasimbe Indianina. Teo micro namana Rila. Faly miarahaba ny mpiaino mpanaraka ity fandaharana ity dia faly ihany koa miarahaba ny joasy. Ya, faly marahaba-tsika mpiaino dia faly miarahaba ihany koa ny namana Rila izay mandray amin'izao fotoana izao. Ya, misy zava-baovao indray nentinao ho an'ny mpiaino mahakasika n'inona moa izy io joasy? Ya, ny zavatra izay hoentina amintsika mpiaino indray amin'ity androany ity dia mahakasika ny torohevitra
momba ny fotoam-pambolena volo legioma izany. Torohevitra mahakasika ny fotoam-pambolena ho an'ny volo legioma. Inona zoasy no zavatra ilaina tokony ho ananana zany rehefa iresaka mahakasika an'izay fotoam-pambolena ho an'ny volo legioma zay. Ny fotoam-pambolena ny resantsika dia mazava ho azy fa ny zavatra ilaina dia ny calendrier zany lehibe. Le calendrier rehetra tsy hoe mety daholy fa tsindrina manokana le calendrier lehibe zany ireny le ahitantsika sarina volana feno sy ahitantsika sarina volana mitapaka toy ny hoe tsinambolana, fenomanana sy ny sisa. Dia ireny calendrier ireny ihany zany tena ilaitsika amin'ny fijerena nyty fotoam-pambolena volo legioma ity. Dia ahoana ary ny fomba fampiasa azy amin'ireo legioma izay tiana ho volena? Dia ho tanisaintsika manaraka eto zany ny makasikasika izay fotoam-pambolena sy ny zavatra tokony ataontsika izay. Ny resaka zezika efa fantatsika ny fatrana fa makasika ny fotoam-pambolena, ny famafazana, ny faharetan'ny fambolena azy sy ny hoe abehan'ny lavaka raha misy lavaka tokony atao. Eo ihany koa ny elanela-potitra izay tokony hanaovantsika azy dia ny vokatra mety ho azo zany dia omenantsika ao anatin'ity fandarina ity avokoa. Inona ary ny karazana legioma izay ho jerentsika voalohany dia ny fotoam-pambolena sy arak'izay ny tanisaina teo izay? Atombontsika amin'ny fambolena laisoa sy soflera zany ny toromarika voalohany. Laisoa sy soflera dia eo amin'ny volana marsa ka hatramin'ny jolay eo no fotoana mety indrindra ambolena azy. Ao anatin'izay volana tokony ambolena azy izay dia tsindrina manokana ny fotoana izay amafazantsika azy eny amin'ny tanimboly. Eto zany dia nisy fikarohana ara-tsiansa namoaka nyty fanambarana izay ho resantsika androany ity fa misy fiantraikany lehibe zany any amin'ny vokatra azontsika ny fotoana izay anaovantsika azy ao anatin'ny tany zany na ny fotoana izay ambolentsika azy ao anatin'io volana marsa ka hatramin'ny jolay io. Ka ho an'ilay soflera zany dia eo amin'ny tsinambolana ampitsika 3 andro no fotoana ambolentsika azy eny an-tsaha amafazana zany. Zany hoe mijery an'ilay calendrier zany isika dia hitantsika hoe eto ny tsinambolana dia afaka 3 andro aorinan'iny isika no manao an'ilay fambolena mamafy azy eny an-tsaha. Afaka 3 volana aorian'io na 4 volana eo dia efa mahazo vokatra isika. Eo amin'ny aben'ny lavaka kosa ho an'ny soflera sy ny laisoa ihany dia tsara kokoa raha ataontsika 5-20 cm ny savaivo ny lavaka izay anaovantsika azy. Ny anton'izay moa dia ahafahan'ny le zavatra ambolentsika na lay laisoa na lay soflera miaina tsara. Marina fa anankiray isaky ny lavaka ihany no ataontsika. Misy elanelana ve isaky ny fototra? Makasika ny elanela-potitra zany dia 70 cm ataontsika diam-panorina. Zany hoe mielanelana 70 cm zany ny lavaka tsirairay izay asitsika ny laisoa amin'izay fotoana izay. Manahoana kosa ny mety ho vokatra ho azontsika na andrandraina amin'izay fambolena laisoa sy soflera zay? Ny vokatra ho azo zany araky ny fikarohana nataon'ny mpandinika dia mety ahazo hatrany amin'ny 400 ka hatramin'ny 700 kilao isaky ny tany ray ara isika izay ambolentsika ny laisoa sy soflera. Dia manaraka izay indray ny makasika ny petsay, ny ramirebaka, ny tisama. Ny fotoam-pambolena azy ireny dia mandavataona. Tsy mifidy izy zany volana fa amin'ilay fotoana mafazantsika azy kosa dia mitovy amin'ilay laisoa sy soflera teo zany hoe tsinambolana ampiana 3 andro aorinany dia amin'iny fotoana iny no fotoana mety indrindra mba ahafahantsika mamboly azy na manao famafazana eny an-tsaha zany. Ny faharetany moa zany dia manomboka eo amin'ny 2 volana isika dia efa afaka miody vokatra ary mitohy afaka miandry 2 volana sy tapany raha tiantsika ho ngezangeza kokoa ilay alehibean'ilay anana antsika. Ny aben'ny lavaka kosa dia tokotokony eo amin'ny
20 santimetatra eo eo ny savaivony ary nelanelapototra 5 santimetatra ihany koa. Afaka ataontsika manaratsipika izy io. Firisan-davaka indray zany no tokony ho petsay hita ohatrana ny ramorebaka na ny tisamo. Dia toy ny laisoa sy flera ihany ataontsika raha isan-davaka ihany izy ireo mba hahafahany miaina tsara. Eny ary ny karazana legioma manaraka inona indray joasy? Ny karazana legioma manaraka izay hoentsika dia ny salady. Ny fotoam-pambolena azy io dia manodidina ny volana avril ka hatramin'ny jolay eo. Ary ny famafazana azy kosa dia feno manana apitsika 4 andro. Izany hoe ny faharetany amin'izay fotoana izay afaka 2 volana sy tapany ka hatramin'ny 3 volana eo isika dia mahazo vokatra. Ny salady moa dia tsy dia asiana lavaka izy ireny fa ataontsika mitsatoka fotsiny manaratsipika ka ny elanelany kosa amin'izay fotoana izay dia 5 santimetatra zany ny tokony ho elanelany isapototra. Andeho jerentsika indray mahakasika ny resaka tongolo, poireau sy ny sisa. Ny tongolo, ao ny tongolo poireau, ao ny tongolo oignon, tongolo lay ihany koa dia tafiditra amin'ny volana marsa ka hatramin'ny jona ny fotoam-pambolentsika azy ireny. Ny famafazana kosa dia eo amin'ny feno manana apitsika 5 andro. Rehefa mampiasa an'ilay calendrier zany isika eto dia tsara raha mariantsika amin'ny stylo mihitsy isaina ilay andro dia mariana hoe ato amin'ity fotoana ity zany anao tokony amboly an'ity masomboloko ity. Tsara ny anarahantsika ny torohevitra io satria misy fiatraikany any amin'ny vokatra mety ho azontsika. Ny fanarahantsika an'ity fikarohana manokana izay navoaka ity. Ny faharetan'ny fambolena tongolo dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 mbolana eo. Ary izy ihany koa dia tsy mila hoe lavaka voafaritra fa atsatoka fotsiny izy fa ny elanelapototra kosa dia eo amin'ny 5 santimetatra. Fa manaratsipika zany hoe ny elanelan'ny tsipika izay arahantsika ambolena azy kosa dia tokony ho 20 santimetatra zany. Rehefa manaraka izay isika dia tokony hahazo vokatra ho an'ny tongolo oignon manokana dia mahazo hatramin'ny 80 ka hatramin'ny 200 kilao isaky ny tany ray ara isika ho an'ny tongolo oignon. Ho an'ny poireau kosa dia mety hahatratra hatrany amin'ny 50 sy 200 kilao isaky ny ray ara. Ny tongolo lay dia 590 ka hatramin'ny 50 kilao isaky ny tany ray ara ny tokony vokatra ho azontsika. Dia mirary soa antsika mpiaino misaotra ihany koa ny radio izay nampiatrano anay nafana napita an'izany torohevitra momba ny fotoam-pambolena volo legioma izany. Ny teknisianina mpanofana mahakasika ny fiompiana sy ny fambolena miandrosoa Joasy be mananjara no nitafata amintsika teo. Dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Ny andro sa ny volana? Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesanao ny mpanoratra sy Rila. Teo amin'ny lafin'ny teknika Sam. Kara tsara maso kosa tsy mbola ny salamy kiribelona. Tsara maso zany. Sikiny vitana kosa aloha tsika mihinan-kavy kely tamin'ity maromaro ny ohatr'izao ro Gaston tsisy vitan'izany ny asa arbelona indrindra fa mifambolena fa rehefa araka ho tsara ny zezika ampifatra ny rano amin'ny ara-dalàna ny fikarakarana amin'ny tena izy dia mahombo ny fambolena. Marina zany mba vavalatsaka ny ahy iny dia ahoana indray ny volo manaraka argasy zay volo mifanaraka amin'izao fotoana izao ka inona indray fa angaty tsara maso ihany io zao ny hitako hoe
efa manavanana sy naombiazana ka voly hafinina ndraiky ilazainao ro Gaston zay no mahavo fa angara vokatra be ny tsaramaso de hoe tsaramaso foana ny volina na tsy fotoanany azy dry ianao ihany teo no nyteny fa rehefa ampo ny rano ampo ny zezika voakarakara amin'ny tokony ho izy ny fambolena de mahomboka inona ny olona raha tsaramaso ihany ny volena raha ngaty belona ine tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fotoana tokony amboliana ny volo ray fa tsy atao fahoany fotsiny izy io zay no anisany navokatra reo tsaramasotsika rio satria nanaraka tsara ny calendrier tokony ambolena marina hoe edy dia nanomboka oviny tiragasy ny nanaraka n'izany fotoam-pambolena zany ka nanomboka tamin'ny fambolena tsaramaso iny de reny raha nahity reny ny vokatra mety tsara ny nanaraka ny torohevitry ny teknisianina arbelona noho izany aleo mijery calendrier mpambolena raha te aomby de zay volo mety am'izao vanim-potoana izao ny volena fa inonavy moa zany ny fantatra amin'le fotoam-pambolena arak'izay anaran'izay rbelona hoe ahoana ny volana mety sy ny andro mety androtsahana amin'ny masomboly hanatsara ny voly tsy azoko tsara ragasy fa azavao ede ny volana aloha mba ekeko ihany fa ny andro no ka izany ohatra hoe am'tsinam-bolana miampy 3 andro no tsara mafazana nyty masomboly ty na koa hoe zay ny manana miampy 4 andro sy ny sisa sy ny sisy zay le andro mazava aminao mazava ny fanarahana ny fotoam-pambolena io zany ny mampahombo ny fambolena edresy anisany io ary tena zava-dehibe miampy ny rano sy ny zezika ampy fatra ny fisorohana ny bibikely mpanimba ny volo ihany ko sy ireo fikarakarana hafa re raha matotia oka fa voaray re ragasy ka inona ndray de ono inona ndray efa manana an'io calendrier mpambolena io zany tsika fa reny calendrier misy sarina volany reny rerbila ve sarotra ny de ino no ampanarahana fotoam-pambolena omen'ny teknisianina de zay esy de mba havokatra lalandavitsika raha izany ry Gaston ny fanarahana fotoam-pambolena tsy atao atsirapona de zay no irariana rbelona zao ny manaraka an'ireo torohevitra anatsara ny vokatra no anjaratsika fa ny mampitombo ny voly anjanahary zay marina zany ka andao ary ho jereny zay volo mety ambolena am'izao andao ary ilaina sy mahasoa tokoa ny mahafantatra ny fotoam-pambolena mba hahitana fahombiazana eo amin'ny voly atao koa dia mampirisika anao zany anaraka ireny calendrier mpambolena ireny mba hahasoa ny fiainana tsy sarotra mahita azy fa ny calendrier misy an'ireny sary volana ireny no calendrier amantarantsika ny fotoana ambolena dia mahazo fifaliana ary dia mahazotoa ihany koa amin'ny asa izay atao zoanitra rila ary naritiana no farimbona na totozan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity dia mirary fahombiazana amin'ny asa atao rehetra raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko tarika harilala Sorry, it is our right to
AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Tonga indray ny fotoana izay iarahantsika manohy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata. Miaraka aminao eto ny namanao Kaleba Andretsikivy. Ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankonantsika, izany no lohevitra alaliantsika. Mandritra ny andro vitsivitsitsika dia mandalina ny amin'ny torohevitra endry ho an'ny ankonana. Anio tsika dia hijery manokana ny antso mietefa amin'ny ray. Inona no antso miantefa amin'ny ray mpianakaviana amin'reto andininy ovakitsika reto. Manasanao iara-maka an'izy ireo. Ohabolana toko 17 andininy 12. Ohabolana toko 17 andininy 12. Ny tsara fanahy mahenina lovany zafiny, fa ny heren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina. Ohabolana toko 17 andininy 13 sy 14. Ohabolana toko 17 andininy 13 sy 14. Fantary tsara ny tarehin'ny ondry amanosinao, ary miei tsara ny andin'ny bibinao, fa ny arena tsy ho mandrakizay, ary moa aharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satroboninahitra. Ohabolana toko 17 andininy 14. Ohabolana toko 17 andininy 14. Ny fatahorana an Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany ahazo fialofana. Ohabolana toko 17 andininy 17. Ohabolana toko 17 andininy 17. Faizony zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy, sy ho fifalian'ny fanahinao. Misy fiatraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny zanaka ny fitondrantenan'ny ray. Mila fanohanana, fitiavana, fitariana, ary ohatra avy amin'ny rainy ny ankizy. Dia raha ny obolana ireo ray izay mikarakara tsara ny fianakaviany sy mitantana mpahendrena ny zavatra omen'Andriamanitra azy. Hoy ny ohabolana toko 12 andininy 17. Ohabolana toko 12 andininy 17. Izay fatrapilaharena dia mampididoza amin'ny ankonany, fa izay mankahala kolokolo no velona. Ilain'ny ray mpianakaviana ny mametraka ny fianakaviany ho lohalaharana. Tokony ho manandanja kokoa noho ny asany ny fianakaviany. Ny ray mpianakaviana be fitiavana dia miezaka ny anapaharetana sy fehiny fihetsepoana. Ho tsapany fa tena miankina aminy zanany. Manafainy zanany izy rehefa ilainy zany, saingy mitandrina koa mba tsy hanararoatra ny fahefany. Aniry mandrakariva ny anaraka an'Andriamanitra ny ray feny fanolorantena, ary ho voafehiny fitiavany sy ny teniny izy, mba hahafahany mitarika ny diany zanany anaraka an'Andriamanitra.
ny zavatra lehibe indrindra ahazony ray atao amin'ny zanany nefa ny zavatra lehibe indrindra ahazony ray atao amin'ny zanany nefa dia ny mitia ny renin'izy ireo. Isy fiatraikany eo amin'ny fahasambaran'ny ankizy na de efa lehibe azy izy ireo io fatokian'ny rainy amin'ny reniny sy ny fitiavany azy io. Aoko tsaroana mandrakariva fa fahotana maro no misarika antsika. Ao anatin'izany ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, ny akamoana, ny fitiavan-karena, ny fitiavam-pahefana, ny vady sy ray endry nefa dia iandrandran'Andriamanitra mandrakariva mba hanampy azy handray tsy ankiato ny safidy tsara. Fanontaniana ho saintsaina no amaranantsika ny fiara-mianatra androany. Efa nanova ny fiainany zanakao ve ny fitondrantenanao? Ny ova ho amin'ny tsara zany sa ho amin'ny ratsy? Sao dia misy fanatsarana tokony ho atao eo amin'ny fitondrantenanao. Anjarantsika tsiraray avy no misaintsaina sy mamaly an'ireo fanontaniana ireo. Dia izay koa no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Ilay raintsika any an-danitra anie hanampy anao amin'ny fikarakarana sy ny fitarihana ny ankonanao izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka namanao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.